Rabantsika ry namana rehetra manaraka tsy tapaka mahatoky amin'izao fandarana izay midinitsika izao. Misaotra anareo manaraka ny fandarana ataontsika mandray fampaherezana ary mampiatra izany. Misy ihany koa mizara ny taridalana ataontsika any amin'ny toerana maro isan-karazany. Mankasitraka reto ny lohahevitra jerena androany mahakasika ny amin'ny hoe ny fitiavantsika manontolo no tadiavin'Andriamanitra. Ny fitiavantsika manontolo no tadiavin'Andriamanitra. Ara-dalàna lojika zany zavatra izany. Ao amin'ny Matio 4:24 no misy ny andininy natokana ho androany zao ny ambaran'ny sokatra masina. Tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Raha ihany no azontsika topoina. Indraindray dia sondriana eo amin'ny toerana izay misy ny fahavalo isika, eo amin'ny toerana izay any Satana. Indraindray zavatra tsy manan-danja firy, variana amin'ny lamaody, ny lanonana, ny hirahira, ny resaka tsy mahasoa, zany no maharevo ny sain'ny olona ka mahatonga azy hizarazara ny fitiavana sy ny fony. Mitovy tamin'ny andron'ny Noa, napakabady, namoaka ny ampakarina, napiditra, nifaly, niara, nisotro, nihinana, ary dia zany no nandaniana fotoana betsaka. Izany hoe ny heviny zany dia izao mandray roa ilay fitiavana, sady tian'izao tontolo izao no tian'Andriamanitra ihany. Ary indraindray ny zava-doza aza dia ampidirina aty amin'ny fiarahamonina izay an'Andriamanitra ny zavatra mahakasika an'izao tontolo izao, izay tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy. Ary ny fahotan'ireo olona ireo, izany hoe ny fampirafesana an'Andriamanitra, no antony anankiray nahatonga an'Andriamanitra andefa ny safodrano ka naringa tamin'ny safodrano. Ity koa misy fahadisoana anankiray mety hitranga, dia ny amin'ny hoe manararoatra ny zavatra azo atao ka atao mihoatra n'izay tokony atao. Ratsy lavitra no manao ratsy zany zavatra izany, na farafaratsiny mitovitovy. Ina moa no tianao hatongavana? Ny zavatra azo atao rehefa tafahoatra amin'ny tokony izy dia lasa ratsy an'izany. Ary ny fitiavana tafahoatra fanaranam-po amin'ireo zavatra tsy voarara dia mahatonga ny fanayana rivony ho very. Ina moa ny hevitra izany? Afaka mivavaka ihany, afaka mitonga ny am-piangonana, azo atao hoe kristianina mahafatra-po, indraindray aza dia tena mafana fo mihitsy eo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, kanefa dia izao mandeha any amin'ny tsy tokony aleha amin'izany zavatra atao izany. Matetika ireo zavatra tsy manan-danja firy no andanitsika ny fotoanantsika, andaniana rondoa, ary indraindray mampifamaly, mampifanolana mihitsy eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny mpitarika ny fiangonana, eo amin'ny mpiara-mivavaka. Afaka manompo tsara an'Andriamanitra kanefa mampifandray ny fiainan'izao tontolo izao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Raha misaintsaina mandrakariva sy mikely aina ho amin'ny zavatra eto amin'ity fiainana ity isika, dia tsy afaka ampifatoka velively ny saintsika any amin'ny zavatra ny lanitra. Raha ny zavatra eto tany no andanitsika rondoa ampiasantsika ny fahaizantsika rehetra, dia ho verintsika ny zavatra ny lanitra. Ary indraindray aza ny zavatra ny tany no tena mahasarotana, mahasari-piaro antsika, ary dia tena fikirintsika tsy azo ialana eo amin'ny fiainantsika mihitsy. Manao izay ampialantsika ny fisainantsika amin'Andriamanitra isika amin'izay fotoana izay, ka mametraka ny fiainantsika eo amin'ny kianjan'ny Satana. Lasa eo amin'ny kianjan'ny Satana. Eny fa na dia zavatra kely fotsiny aza dia mampiala ny fitiavantsika amin'Andriamanitra, indrindra ny rehaka sy ny rendrarendran'izao tontolo izao. Tandremana tsara ny rendrarendran'izao tontolo izao. Eo anivon'ity tany ity isika no tsy maintsy mivonona mba ho any an-danitra. Ahoana ny fisehon'ny fahavononana ho any an-danitra? Any no fisainantsika ray manontolo, mieritreritra ny zavatra ny lanitra, ary afoizina izay rehetra ankamamintsika eto amin'ity fiainana eto an-tany ity, ndrehaka momba n'izao tontolo izao, fa ampanalavitra antsika amin'Andriamanitra ireny toe-javatra ireny. Fitiavantsika manontolo an'Andriamanitra, tsy an'Andriamanitra isika,
raha tsy azo manontolo. Ao amin'ny boky anankiray mitondra lohateny hoe Dio amin'ny Kristy, misy an'izany andalan-teny zany. Tsy an'Andriamanitra isika raha tsy azo manontolo. Andeha ary hanapa-kevitra ho an'Andriamanitra manontolo isika. Inona reo zavatra ny tany mbola ankafizinao, ka raha vao kitikitianareo dia mifandona aminao, miady aminao. Inona ny zavatry ny tany? Rehaka momba n'izao tontolo izao. Ao amin'ny Romanina 12:1 manao hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Rehefa fanaon'izao tontolo izao, lamaody, tendance avy amin'izao tontolo izao, na lehilahy na vehivavy, ny soratra masina, aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Amazanak'Andriamanitra antsika manana tari-dalana mahomby omen'Andriamanitra amin'ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina manana tari-dalana mahomby avy any amin'ny teny vavolombelona, dinio, fakafakao ary ampiarina eo amin'ny fiainantsika. Andeha hivavaka isika. Jesosy Tompo misaotra anao zay fa impirimpiry zay no mankama amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Mampivady ny fiarana amin'izao tontolo izao sy aminao. Tsy ankasitrahanao zany. Mifona zay Andriamanitra. Ary manomboka androany, ampio zay omeo hery mba hifehy ny fihetseham-po, hifehy ny fomba amampanao, ka ho anao manontolo, ho anao mandrakizay ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.